Então, quem dizer aqui na dor, ninguém vai vir e pesquisa sobre um pouco de canto falo, que tu falo, que não diz, fafi, sei fato sou, não nada disso. Fa que na viu sabe talita, não flu, não temi, não falana, não fastuna dita, não ficava na rua dia auka warkisa chu itubunaliu amso faswavana so sani no temi fongalisa na atoni apostol poli ni cristian na korinto yava laza ni lafun kenga na mal ni kenga na cristianis nisi amsan lafun ni tung fora ni cristian na fumura zany na amin'ny teny na amin'ny fahalalana na amin'ny fahazotona amin'ny fitiavana ary arak'izany koa dia tokony mitombo amin'izao fahasoavana izao. Inona moa zany lazainy Paoly fahasoavana tokony mitomboana zany. Zany fahasoavana zany ilay fahafahana manome ho an'Andriamanitra, ho an'ny asan'Andriamanitra endrikaalay isehoana izany ny ataon'ny fiangonana hoe alalina tanjona. Tamin'ity taona ity dia tendren'ny folobeo folohan'ny vongeran'ny fanontolo itamin'ny FPMA tena anay ary nanomboka nandray asa volana vitsivitsy lasy zay tena mampalahelo mampangovotra mahita ny olana maro isan-karazany miainany fiangonana noho ny tsy fisian'ny mpitandrina na noho ny tsy fahafahan'ny mpitandrina manao ny asany tsara. Tsira zay fantatsika rehetra misy fotoana lehibe tao any raisan'ny FPMA manontolo tamin'ny 9 oktobra teo dia misy mpitandrina vitsivitsy amin'ny tafo maromaro mijanona tsy hanao intsony na hoe nahena ny fotoana azahoany manao ny asan'Andriamanitra dia anatona izy mivady mandeha mivady dia ozy manontany hoe inona ny azo fanampiana fa nahoana koa nareo mijanona nefa mandroso tsara ny mandeha tsara ny asa nareo dia ny biararatsy ny teny fa ozy sy dia namampivadiny io ndia pasteur tsy mba mahasamanao zany fa izy io any didina ny fomba ary tonga ao an-trano izy amin'ny roa lahady raha va miasa miady tompona andrisy ny weekend dia mandeha amin'itsy fiangonana amin'ny telo sasana hitarika fotoana ary tsy misy repos mihitsy fa tena miantramanay raha tsy zaho izy ny manao hoe tsy mahazo mandeha no ary nefa rehefa tsy mandeha izy mitabataba ny fiangonana ahoana tsy hitany tandrina ahoana ny avelay ahaka ny ondron'Andriamanitra ary dia mafantatra hoe misy alavina mpitandrina tahaka an'izao eto amin'ny tafo sersy misy fahatsapana fahatserovana ny masarobidy mazava-dehibe na zava-mpitandrina. Inona ny antony razana zany ny antony razana zany dia zao hoe ny fiainan'ny fiangonana dia famonezana ary famonezana amin'ny lafiny anankiroa ozy le mpanompon'Andriamanitra
sens du terme. Fanomezana amin'ny hoe fanomezana raisina atongotra dia raisina ary fanomezana amin'ny heviny hoe fanomezana zaraina amin'ny hafa. Ny fiainan'ny fiangonana dia izany fiainana atolotr'Andriamanitra, ny fanomezana avy amin'Andriamanitra rehetra nefa dia sarobidy Andriamanitra ihany koa. Namiantsika ny aina izy aloha ary ny lanjan'izany aina zany raha manazava azy Jesosy dia hoy izy hoe inona moa so azon'ny olona raha mahazo amin'izao tontolo izao izy no veriny aina na izao tontolo izao azy tsy mahavita ain'olona ray ao anatrehan'Andriamanitra nefa dia omeny mamampona antsika. Ny fanomezan'Andriamanitra dia ny zanany toy izao no itiavan'Andriamanitra izao tontolo meny ny zanany tokany mbola mamampona ihany zany fanomezan'Andriamanitra zany ary ny fiangonana izay nandray an'izany fanomezan'Andriamanitra zany matsapa ny alehiben'izany fanomezan'Andriamanitra zany dia asian'Andriamanitra mizara ary eo ny toeram-pitandrina leona ny fiangonana dia mandray avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny mpitandrina izay apetraka Andriamanitra eo tory ny filazantsara manambara ny fitiavan'Andriamanitra. Ahoy Petera Jesosy tamin'ny Petera hoe ry Simona zanaky Jaona no tiava ianao dia hoy Petera hoe eny Tompo tianao dia hoy Jesosy hoe fa hanao mihitsy. Tsy ny fiangonana tena fiangonana dia misy mpiasa apetrак'Andriamanitra izay afaka mamana ny ondry amin'ny fotoana rehetra tsy tapaka. Raha mila fanana ianao rahampitso amin'ny 3:00 dia tokony afantatra ahita hoe aiza no afaka mitady sakafo, aiza no iza no afaka hamana ary izay mahazava-dehibe ny azan'ny mpitandrina. Ary izany mahatonga ny Jesosy Kristy milaza hoe raha misy manomena dia rano mangatsiaka fotsiny azy ho an'ireny mpanompony ireny dia tena zava-dehibe ho azy manomena ny fony ary isy valy misy vokany any an-danitra izany. Izany ity asa fitandremana ity antsoin'Andriamanitra ny mpitandrina mba hitonga izay efa omanina ho amin'ny vahoaka. Ary izany no mahatonga ny fiangonana tsy manao ambanin-javatra ny fikarakarana ny fanampiana fanohanana mpitandrina mba ahafahany manao an'izany asa amin'ny lafiny hoe mitonga ao amin'ny fiangonana. Fa ny fiangonana izay nandray koa fiangonana izay nandray dia mizara ho amin'izao tontolo izao, mizara ho an'ny olona rehetra satria izany ny tena fiangonana. L'église est missionnaire ou démissionnaire aussi des fondamentaux avec eux. Les bâtiments en mission, des missions. Allez, mais fiangonana famaritana ny atao fiangonana dia sady marika no fitaovana sy instrument mariky ny olona nandray avy amin'Andriamanitra tao amin'ny toerana anankiray. Mariky ny famangin'Andriamanitra ny quartier iray dia tafatsangana tafanjoroany fiangonana.
fa io koa ataon'andriamanitra fitaovana mba mitondra mizara ho amin'ny mpiarabelona manodidina. Dia amin'izany fiangonana mizara izany koa, amin'izany fiangonana mitondra izany koa dia mbola eo ampovoany ihany matana, satria ny fiangonana dia mizara amin'ny any ivelany, fiangonana dia mizara ho amin'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny mpitandrina. Ilay mpitandrina napetrak'Andriamanitra hamahana azy eo ihany no ataon'Andriamanitra indray ampiasaina manome ho an'ilay. Ka na olona atao mariazy, na olona atao batisa, na olona azo paolina, na olona marary, dia mitandrina amin'ny anaran'ny fiangonana no mandeha mamaky, mandeha mampahery, mandeha mampianatra manomana izay ho atao fanambadiana. Izany fanambadiana izany hitantsika atao amin'ny fitsapon'Andriamanitra atao ialana. Fa tahaka ny olona hanao voyage lava be, raha tsy voahomana tsara dia lasa loharano paoriana, loharano nady ilay tokantrano. Misy mpisolo vava anankiray nanontaniana hoe ho anao inona ny famaritana atao hoe fanambadiana? Dia hoy izy hoe sehatra ifamistana sy idivana. Miady ny mpianakavy ary nanomboka tany amin'ny tokantranony Adamaseva zany ka nitaranaka zareo kaina sy abela lasa fandritaka mifamono. Dia eto amin'izao tontolo izao izany no iantson'Andriamanitra mitandrina mba hizara ho an'izao tontolo izao amin'ny alalan'ny fiangonana. Ary inona no ataon'ny fiangonana dia miombona aminy manao izay hamora ny hatanteran'ny mpitandrina an'izany. Tsy hoe fanomezana ohatran'izao fotsiny. Any amin'ny toerana anankiray rehefa nanao misy fiangonana manao mitondra rakom-pisaorana tony zany, manao rakom-pisaorana ho an'ny mpitandrina fa nahazo fahasoavana izay manome an'izao mpitandrina. Rehefa mirava zeto sy diakona falifaly fa nahazo volana na hoe bebe zay azo ambe paosy zay pasteur, tsy azo ambe paosy, tsy zavatra entina iveriana amin'ny fiainana fa anadinan'Andriamanitra ny mpitandrina, anadinan'Andriamanitra izay olona mandray azy ilay hoe nataonao inona io olona nanomenao dia tahaka ilay vehivavy mitondra tena tao tsy manana afa-tsy fa nonona nandray tamin'Andriamanitra azy dia omenenao iny hoentinao manompo, hoentinao tory ny filazantsara eo amin'ny izao tontolo izao. Fandraisany anjara amin'ny fizarana koa satria nahazo maneam-poiza dia tia hanome maneam-poiza. Ary izay no masarotra miavana resaka fanomezana satria miendrika tsotra indrindra, miendrika hita maso indrindra ny hoe manome dia vola. Nefa ilay vola io misy lalàna roa mifehy azy. Ny lalàna n'izao tontolo izao, lalàna ao amin'i Jesosy Kristy. Na hoe natao tenenina fomba tsotra hoe misy toe-tsaina roa mpitondran'ny olona ny vola hita amin'izao tontolo izao. Ny toe-tsaina amin'izao tontolo izao dia toe-tsain'ny varotra sy ny tombom-barotra.
tsy misy vola omena mamaim-pona zany fa misy vidiny avokoa zay omena misy takalina ary raha tsorona raha lazaina dy zao hoe mitoetsaina zao tontolo zao ny toe-panany zao tontolo zao raha miresaka vola dia atelo kalao tsy fiteny sasany hoe tapany androera tsy mba zay ny fisainana kristianina tsy mba zay ny toe-tsaina kristianina fa hitantsika eo amin'ny andininy anankiray ao amin'ny korintianina teo ny andininy fahasivy dia zao voalaza hoe fa fantatrareo ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika fa na dia nanan-karena aza izy dia tonga nalahelo noho ny aminareo mba ampanan-karena anareo ianareo. Zay Jesosy tonga naantra mba ampanan-karena amintsika ary ny toe-panahy toe-tsaina izay atorony tompo ny kristianina zany raha tia hitombo amin'izany hoe fahasoavana mahay manome zany izy dia hoe raha isoka zarao teny tanina rehefa mandray fanasany tompo hoe efa voatra avokoa ny zavatra rehetra ary dia raiso reto ka zarao aminareo rehetra. Ny kristianina ny mpanompon'Andriamanitra zay tena nandray ny fahasoavana dia te hizarana izany amin'ny hafa ary ny itombontsika zany toe-tsaina zany zany toe-panahy zany mila hitombona koa tahaka ny hitombonareo amin'ny teny hoy ny apôstôly koa hitombonareo amin'ny finoana hitombonareo amin'ny fitiavana dia oka hitombo amin'ny fahaizana manome isika rehetra ary zany no mahafaly ko hoe anao mpitandrina matianina ny tomposezy tahaka ny fidinana malafa zay efa nanao an'izany fijoroana vavolombelona fony ary tamin'ny efa mandroapolo taona lasa zay nanozotra zany hoe nanomboka anao mpitandrina matianina zany ny tafo misy anay zany dia tabataba be mihitsy anaty tsara ve ho vita ary miezaka ny sy afaka niezaka hoe anakana an'izany tsy ho vita fa afabaraka amin'izany ny budget zio tsy trariny isan-taona kanefa ny zao ny zavatra ny trano no nefa nisy mpitandrina matianina dia tsisy asa tsy vita zany intsony voakarakara voakolokolo daholo ny fiainan'ny vahoaka rehetra ary dia nalaraka ny tanan'io hitany na dia nakaizaka hoe dia volondraika ary hatramin'izay ka hatramin'izao mbola tsisy hoe budget tsy tratra zany mihoatra foana zay hoe lazain'ny tompo hoe na dia rano mangatsika azy ny atolotrao dia mamoana ny fony ary misy vokany mbola omeny bebe koa indray ahafanao mbola manao ary raha tiantsika marina ny ahita zany hoe fanan'Andriamanitra miasa zany amin'izay ananantsika raha tiantsika zany hitombo ao hoe mahay mandraika mahay mizara zany dia mahaiza manome ho ny asan'Andriamanitra aza matahotra fa zay
vidina olona 5,000 iavana malala fotoanany fandinihan-telo zao lahady voalohany miady fento ary famporisiana fampaharizana atao amintsika dia zao hoe aoka mitombo tokoa amin'izany fahasoavana mahay manome izany isika fa Andriamanitra tsy mba tsy marina iny Hébreu fahina 10 ary telin'ny filoha synodale mamelombelona zany teny zany Andriamanitra tsy mba tsy marina anadino zay soa ataonao ampandrosoana ny fanjakana. Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra, Andriamanitra mahita. Aza manao hoe tsy manana tompo fa tsy hanome fa hita ny dolodolo ny pahiny antsika rehetra tsisy miafina fa raha mivavaka dia zao hoe Andriamanitra maomeo bebe koa izy ameny maomeo bebe koa ny asanao ampandrosoana ny fanjakana. Maomeo bebe koa azahoanay manao bebe mandray dia manolotra ary-tsarovy fa fiainana mandrakizay efa natolotr'Andriamanitra antsika tsy nitady nainona izy fa le fononao sy le fahotana ialanao zay tatiavan'Andriamanitra amintsika riavana teo amintsika ny fahasoavana sy ny fiadanana Andriamanitra ray Jesosy Kristy. Miara-misanga isika.